Manantitra ny araba ao ambambirarintsoanareo tokolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mitohy ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny team Makavaintsainky izay ataon'ny filoha nasionalin'ny tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny dia nandalo tao Ambositra ny tenany ary akoatran'ny hoe fampahafantarana ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny team Makavaintsainky dia no amafisiny atrany fa miavaka ny kandida atolotry ny team Makavaintsainky satria olona manana traikefa sy efa niatrika ihany keo ny fiofanana maro samihafa ary indrindra ny fananana foto-kevitra. Edena Elia no mitatitra ny vaovao amintsika teo amin'ny sarin'ny Manu Randriamalala. Tsy diso anjarany amin'ny fitsidiana ataon'ny filohany antoko tiko Madagasikara ny faritra atsimony Nosiny. Tanan-dehibe maromaro no notsidiana nanomboka ny farany herinandro lasa teo nentina nampahafantarana ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny antoko timo any amin'ny faritra iny. Nosantarina tao Antsirabe izany, nitohy tao Ambositra sy Fianaratsoa ny sabotsy lasa teo. Manana ny vinam-piarahamonina sy ny foto-kevitra ijoroany ny kandida atolotry ny antoko timo ho hiatrany izy ary tsy solombavambahoaka ho baikony ny vola fa anaraka ny tondro omeny ny mpitarika ny antoko. Dia zay natonga mihevitra dia miasa zay dikany hoe politika hevitra ao an-tsaina dia misy asa zay natao politika zay hevitra zay zany no natonga an'ilay hoe Madagasikara action plan natonga ilay politika zay natonga ilay toko politika tiko Madagasikara tsy vitan'olona anankiray nefa io fa tsy maintsy miaraka dia zay nefa natonga ilay rodo be mpanangana tsy maintsy manao rodo be tsika satria rehefa lasaka katerena misy ny firenena ny vahoaka malagasy sahirana vahoaka an'Ambositra raha tsy miara mientana isika rehetra miara miasa tsy mety dia zao tonga ty andro any tiray faharoa anolotra nareo aty ambony mania reto kandida iretra amin'ny fomba ofisialy atao amin'ny akavanapatra zao Ndiatoma Ministre Americano Maleu ya mereka biar apa ya Charlie apa namanya dia Charlie dia atau di vaksinadan di Vietnam dia jaga tahu tiga nyasa nyala. Ny fandimby nandray fitenenana ihany koa ireo kandida atolotry ny antoko timo tany amin'ireo faritra nolalovany ireo. Madagasikara dia mipetraka ho ary fanina, ho ary bika, tsika tsy mpanangatana be fatana ary tsy mpanoatra be fatana fa miasa ho ary fampandrosoana district Anambositra. Fampandroso tsara tokoa fa tany fanabezam-pirenena teto fa efa nametra-pialana tamin'ny 20 Marsa manara-dalàna tsika data. Noho zany ity aho vonona hiaro anareo mpampianatra efa manatolo-dalàna tsika efa manana vasin-dalana isarina hoentina ny simbazaza mandeha toka data fa tsy angala-baraka anao. Gamo zany ny kandida ny Vasinandana efa dipite tany tamin'ny 2010 ary efa mahafantatra tsara zany asana solombavambahoaka zany. Avy eo moa lasa tamin'ny fampianarana tena moditerana teo fahasalamana zay zavatra tena ilainy mety amin'ny sehatra ambanivohitra dikan'izany dia be dia be zany ny hevitra sy ny lalana hoentina amin'ny fanaovan-dalàna hoentina ampiroboroboana ny sehatra ambanivohitra zay no anisany nanosika iverina indray andro kandida dipite ary tsy Amin'izao fotoana izao dia mbola maneho ny fitsidiana sy ny fampahafantarana ny kandida atolotry ny antoko tariny ny filoha mpanorona ny antoko tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ny azo Aniosy ary mitohy any Toliara izany fitsidiana izany. Fa nandalovana ihany koa ny tao Ambalavao Tsieny Paris sy ny tao Iosy
nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny candidat solombavambaoka izay atolotra ny team K25 ao amin'ireo distrika ireo ka ny filoha national ny tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana-Trany no nanolotra an'ireo candidat solombavambaoka atolotra ny team K25 ireo. Ankoatr'izay dia zava-dehibe ihany koa ny fandalovana amin'itony distrika itony afahana mahafantatra ny zava-misy ao amin'ireny toerana ireny ary dia teo ny fitafana tamin'ny vahoaka. Edena Elia Sariny Mano Randriamalala. Nitohy teto Ambalavahoatseny Paris indray ny fitsidiana sy ny tafatafa tamin'ny vahoaka rehefa nandalo toerana maro any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ny filohany Antoko Tiako Madagasikara. Ankoatra izay tafatafa tamin'ny vahoaka izay dia nanolotra ireo candidat atolotry ny Antoko Team ho fidiana ho solombavambahoaka ihany koa ny tenany. Tonga aty amin'ny faritany Fianarantsoa indray aho manolotra amin'ny fomba ofisialy ireo candidat izay atolotry ny team K25 ny solombavambahoaka na député Madagasikara. Dia eto Ambalavahoatseny Paris misy aby zao fotoana zao dia eto zany zao Madame Marceline ny candidat eto izay fantanareo tsara ary hitanareo tsara tao ny zavatra nasehony miaraka amin'ny vahoaka fa tena miasa miaraka amin'ny vahoaka izy. Dia ato koa misy honoré candidat izay any Vohibato mahazo mampiasa ny fanevany Tiako Madagasikara K25 izy ireo ary mitondra ny logo ny Tiako Madagasikara ary manohana an'izy ireo miaraka amin'ny naman'ireo zany hoe rotobe izay mantsy matokony hoe rotobe ny mpanangana dia miasa miaraka izy ireo. Nampahafantarina ireo vahoaka teto Ihosy ihany koa ny fisian'ny candidat atolotry ny Antoko Team aty amin'ity faritra ity. Eto zao David le candidat izay ho apetrakantsika manana maizazy rangahy io. Ao amin'ny Tiako Madagasikara. Ka raha ohatra zany izy no apetrakantsika eto dia matoky amanareo rehetra ireo mahafantatra azy tsara. Olona resy lahatra, olona manasoa vahoaka, olona mijery ny tombotsoam-bolony fa tsy ny azy rery ary olona mahafantatra ny tanàna ity. Izay no tena zavatra lehibe. Aza avelana hoe asa ireny izy fa ampio izy izay koa nampiasa. Tsikaritry ny filohany Antoko Tiako Madagasikara ny fahasahiranany aty amin'ity faritra atsimo ity, isan'izany ny fahasimban'ny lalana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana saingy efa anjaran'ireo solombavambahoaka indray no mitondra ny etaetan'ireo vahoaka ireo any amin'ny tompon'andraikitra mahefa ho iatrany izy. Ny tohiatrany ny di notarian'ny filoha mpanorona ny Tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary dia tonga tao amin'ny distrikan'ny Sakara. Ankoatra ny fanolorana an'ireo candidat solombavambahoaka atolotry ny team K25 dia teo ihany koa ny fijerena ny olana sy ny fiainan'ny mponina ankapobeny mihitsy tao amin'ity distrikan'ny Sakara ity. Jessica Miray kosa no hitatitra ny vaovao amin'izay amintsika ao amin'ny Sariny Mano Randriamalala. Sakara, distrika anisan'ny notsidiany délégationna team K25 tamin'ity androany ity. Dia izay notarian'ny filoha mpanorona ny Antoko Marc Ravalomanana. Faritra tokony androso Sakara ho ny filoha mpanorona ny Antoko Team ka mila solombavambahoaka mendrika ijery izay vahaolana mifanaraka amin'ny distrikany Sakara. Tahaka ny fitetezam-paritra efa fataony dia nanolotra ny candidat solombavambahoaka team K25 tao Sakara ihany koa ny tenany. Lisitra izay tarian'ny Rakotondravelo Emile laharana 7. Hita fa tena tanàna tokony androso tsara, manana maizazy, mila solombavambahoaka tena mendrika ny distrikany Sakaratsika ary mila solombavambahoaka ijery izay vahaolana izay anamboarana an'ity district ity ary nametraka amin'ny fomba ofisialy ny candidat ny Tiako Madagasikara K25 Emile sy Charles. Mana tena fa hiasa ho an'ny vahoaka izy ireo, mana tena fa tena hanao arak'izay tratrany izy mba hanovanaingana sy hanatsaranaingana zao district zao. Tena district tena manana maizazy hoe aminareo. Reo izy miralaha izay napetrako amin'ny fomba ofisialy dia inga Emile, Doky Emile filazanjareo azy sy Charles reo fanentanana izy reo laha mafisitsika tsara aho dia hiasa tsara tsika, hiasa mafy ary hiasa haingana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony ny candidat solombavambahoaka team K25
ao amin'ny distrika ny Sakara ihany koa dia nanamafy ny tenany ary nanome toky fa hitondra volavolan-dalàna mifanaraka amin'ny filamponina toy ny fampandrosoana itsinjara-pahefana ary anisany resy lahatra amin'izany rahateo ny ben'ny tanàna any an-toerana. Fa zahay kosa atoko zahay satria manana nareo ray aman-dreny izay lamosinay sy efa resy lahatra raty no io fampandrosoana izay efa hita io io ihany koa no maharesy lahatra andreo ben'ny tanàna naman'ireo fa afaka mifanampy zahay hifindrany amin'ny commune rehetra ny ambanivohitra any ny fampandrosoana rehetra izay efa hitantsika eo amin'ny commune ambanivohitra mahaboboka eo. Tsara ny mampahafantatra fa olana anisan'ny sedraim-ponina any amin'iny faritra Sakara iny ny tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina fatratra-ponina fa eo ihany koa ny resaka sosialim-bahoaka toy ny fampianarana sy ny sakafo. Eo amin'ny fimanana amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 17 ny volana May eto amintsika ihany fa hoeto Antananarivo kosa amin'ity vaovao manaraka ity ao amin'ny boriboritany faharoa dia Andriamatoa Rastanmo no efa fantatsika fa kandida solombavambahoaka tolotra ny team 25 ao amin'izany boriboritany faharoa izany. Ny asa fivelomam-ponina andavanandro mihitsy no nijereny tamin'ny fidinana ifotony izay nataony tsy izany fa ny fanasan-damba ka tao amin'ny fokotanin'ny Andohany Ato Ambohipo no nanaovana n'izay fanasan-damba izay ary dia tanin'olon-tsotra izy io no nangatahana ny kandida solombavambahoaka Rastany kosa no nanantanteraka ny asa. Germain no menjanary ny mitondra vaovao amintsika sary ny Erzo Rajaonarivony. Nandritra ny fidinana ifotony sy ny fampafantarana ny kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa no nitsiriny ny fanamboarana ny toerana fanasana lamba ao amin'ny fokotanin'ny Andohany Ato Ambohipo. Nambaran'Andriamatoa Andrianarsoa Stanislas na Rastany fa tsy andraikitry ny solombavambahoaka ny manao ny zavatra tahaka itony saingy efa nafantaran'ny maro azy na tsy mbola teo amin'ny maha solombavambahoaka aza ny tenany ny fanaovana asa sosialy ho fanampiana ny mpiaramonina tahaka itony indrindra fa tao anatin'ny boriboritany izay misy azy. Ankoatry ny loto dia isan'ny olana ho an'ireo mponina ihany koa ny rano maloto sy ny toerana izay fanaovana izao asa fivelomana izao raha nambaran'ireo mponina. Raha tokony izy ary efa tara loatra satria ny tranoko dia ambony kely io izay taloha mpandehala rehefa tapaka ny rano matsaka eto efa ela ihany no nangataka hoe anaovana amin'ny propety rehefa hitanareo fa misy tompon'le tany dia tsy mbola namely izy fa tateriny izy tapakevitra angambany dia nanatana anay amin'izay dia izay natapakevitra hoe aleo satria miakabiazan'ny olona eto Antananarivo sirany ny olona sahirana dia mivelona amin'ny fanasalamba dia tsy herivinareo io zavatra io sady mijaly ny sasa mipetraka miforotra manasa lamba dia izy aleo re mbo eto amin'ny tanàna koa aleo mbo maka ny zetadrifony mbo mena ny zetadrifony ny olona satria izay natako hoe betsaka no misitraka amin'io betsaka no miasa amin'io dia izay nahatonga hoe aleo mena basy ny fanasana lamba. Ny farany herinandro teo dia nanolotra voatsirambin'ny tanana ho an'ireo mponina sy ny mpanao asa fivelomana eto amin'ity toerana ity izy ireo ka koveta misa 9 natolotra tamin'izany tanjona ny fanampiana ny ahafahan'ireo mponina manao ny asa fivelomany amin'izay sasalamba izay raha ny fanazavana atrany. Atsika mianakavy dia eto rariny tsitsy raha ohatra ka mbo manao metraka zavatra falasoavana mipiraita tanyrazana amintsika dia io izy misy bassin dia atolotra hotsika tsy vita izay ihany fa fantako fasahirana koa nareo tsy kifetana propagande izy sanatria satria ny sasany araka ny eniko dia vanaovana any amin'ny loha sina lamba dia miparitaka fa indreo tompoky nahatolotsika sy ny tany dia tena niaina maty zao izy fa tena velom-pisaorana an'Andriamatoa Andrianarsoa Stanislas arak'izany izy ireo indrindra fa ireto mpanasa lamba ireto eo ihany koa ny mpanome tany satria tany olon-tsotra no nanantanterahana izao fototrafitra izao. Vahoaka satria sady nazo bassin zay no nomeko fitaovana ampiasaina ihany koa ka izany dia faly izay vahoaka. Nanamafy kosa Andriamatoa Andrianarsoa Stanislas izay isan'ny kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa izay mitondra ny laharana fahasivy atolotry ny team 25 fa mitoy ny fidinana ifotony izay ataony indrindra fa ny ahafantarana bebe kokoa ny olana izay sedran'ireo mponina tahaka itony. Nambarany fa tsy andraikitry ny solombavambahoaka ny manao asa sosialy saingy kosa tsy azo atao ny mitazapotsiny ny fahorim-bahoaka sy ny mpiaramonina ary ny mpiarabelona.
fa iatsananana kely isika ao amin'ny district ny manjakandriana dia Andriamato Henri Randriamanga no lisitra voalohany eo amin'ny candidat solombavam-bahoaka zany atolotry ny team K25 ao amin'ity district ny Manjakandriana ity. Andriamato Jano kosa ny ao amin'ny lisitra faharoa. Nanantanteraka fidinana ifotony izy ireo ahafahana dian'izao miaino ny etaetam-bahoaka sy ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka ao anatin'ny district ny Manjakandriana miverimberina hatrany ny hoe tsy fandriam-pahalemana. Efa nisy ny vahaolana vonjamaika ihany izay natolotra saingy ny zava-dehibe dia ny fitondrana ny lalàna eny anivon'ny antenne mera-pirenena rahatray rehefa lany ahafahana mama ny olana eo amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Toy izao avy hatrany ary ny fanazavana hoentin'ny lisitra voalohany Andriamato Henri Randriamanga izay candidat solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny district ny Manjakandriana. Ya ny izay moa zany ny team K25 dia izay pilatsaka rehetra zany dia ao anatin'le hoe rotoben'ny mpanangana. Ny vina entinay tsy hoe vinako za tenako ihany fa vinan'ny atoko tiako Madagasikara mihitsy sy ny filompanorona ny tiako Madagasikara dia ny vina ny atao hoe soa iombony mikendry ny soa iombony amin'ny vahoaka zay tsinona akory fa zay voafetra zay voasoratra tao anatin'ilay manifesto fa raha ho anay eo Manjakandriana manokana zany aloha dia ny filaminam-bahoaka ny fandriam-pahalemana satria tsy afaka manao ninonina mihitsy ilay olona any an-tsaha ny olona no matory ao anatin'izany koa ny fahasalamana misy tobim-pahasalamana vitsivitsy zao mikatona amin'izao fotoana zao satria tsy misy mpitsabo dia manaraka izany ao anatin'ny rano district Manjakandriana ny lalana zay moa lefa nikasianay marina fa tsy mpanao lalana akory ny solombavam-bahoaka kanefa amin'izao fahamaizana zao aloha dia mba misy anjara biriky hoentina ihany fa zany no tena hidivanay mba mangataka raha azo atao moa no miteny hoe manery amin'ny fomba kolaka ny mpanatanteraka mba hijery reny lalana ireny fa be dia be mihitsy ny lalana ratsy eo anatin'ny district amin'ny Manjakandriana fa ny vokatra tsy mivoaka ara-dalàna fa dia mampihemitry ny olona izy satria dia mamokatra izy moa dia alefany aiza ny lalana moahany azy ary tsisy tena misy fiantraikany lehibe akony lehibe eo amin'ny fiainantsika zany hoe fifidianana solombavam-bahoaka zany ko manetana mpifidy rehetra aleo mandray andraikitra tsika mba tsy sinenina satria zany koa maha-olom-pirenena mandray andraikitra tsika ary ny tiako Madagasikara K25 dia tena mitaizan'ny olom-pirenena ndray andraikitra zay ohatra fotsiny teneniko aminareo zay tsy dia mba le député le manolotolotra foana fa le mitaizan'ny olona mitaky ny fitiava-tanin-drazana avy any amin'ny olona mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fidy mihitsy satria zono no arovana eo zono no vahoaka no arovana eo ary tombontsoam-bahoaka iombonana no kendrena. Eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny kosa dia mbola olana izay miverimberina iainany malagasy amin'izao fotoana izao ny resaka sosialy ary tratran'io avokoa ny ponina saika manerana any Madagasikara mihitsy. Raha ny nambaran'ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa dia mifanipaka amin'ny zava-misy tena iainany vahoaka ny tatitra nataon'ny fitondram-panjakana teny Mahamasina tamin'ilay resaka hoe zava-bita tao anatin'ny 100 andro izany. Efa raiky tapisaka amin'ny fihetsika ataon'ny fitondrana hoy Tabera Randriamanantsoa ny fanliana ny olana any amin'ny hafa manoloana an'izay zava-misy izay toy izao indrindra ny fanazavana momban'io. Vaovao tanteriny Germain Nomenjanahary sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Mifanipaka tanteraka ny zava-misy tetsy amin'ny Mahamasina ny zava-misy eto amin'ny firenena nandritry ny 100 andro izay hoy Andriamato Tabera Randriamanantsoa. Mbola olana goavana sedrain'ny Madagasikara ny resaka sosialy eny fa na ny resaka politika aza manjaka ny tsy fandriam-pahalemana miverina misy eto Madagasikara ny fitsaram-bahoaka tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy nambarany fa efa hatramin'ny voalohany no efa hita taratra ny tsy fahombiazan'ny fitondrana ankehitriny hoy hatrany ity filohan'ny antoko politika sy ny filohan'ny CRN ity. Dia iny koa moa izay sekanao référendum constitutionnel dia zay nagagana moa za moa sy ny teny misy tamin'ireny satria sady hoe io indray Tabera miteny fa zavatra tena loza za tokony soianana fa nisy ny ACC namoaka an'igny hoe sy manaika an'igny fa ino nalefa zany dia rava teo ny République satria
lazaiko aminareo ny république ane ny institution ny former république anankiray ka raha hoesorinao zany ny andrim-pazakana anankiray de ny sénat de rava ny république fa izy zany eritseritra amin'ny fotoagna io andianana anao propagande ny députeny zato andro aminazy moa zany de hoe voaroka daholo zay olo sy tiany zay zany de tanteraka le zato andro fa ny miamia any Tamatave mbola sy hita nanomboka i Tanambatrazaka i Paris mbola sy nanomboka i Tananarivo Washington esezasa mbola sy nanomboka de sy hitako misy zany ny zato andro teo amin'ny 3 mois fetsekana amin'ny firenena zary varomora zany sy solution mi firenena sika varomora sady amizay koa période électorale ny zarana varomora sy zaromora ny tokony zaranao fa mpiasa tany reo olo reo mpamboly reo olo reo angady zany ny azy ny tokony zerena tsy miova ny fomba fanao ny fitondrana ankehitriny fa manilika ny olana sy mampiseho izany ho andraikitry ny mpitondra teo alohany foana fantatra mantsy fa tokony $20 ny tonne metrika ny solika miditra eto Madagasikara raha toka sambo no mitondra izany nambaran'Andriamatoa taberan'Andriamanantsoa fa miankina amin'ny vidin'ny baril avy any ivelany no ifaharan'io viditsolika io fa nanany viditsolika sy teny ohatran'izany foana za miteny zany économiste miteny aminareo fe viditsolika zany BDB zany zavatra magnodidina an'izany zay vao mena io volanao zany ny ariarinao efa 20 000 22 000 FMG zao nefa igny volanao ividananao solika deka sy possible gn'ampiananao na za ampiananao zany le volanao ty zany ataonao mampatazaka an'ity volanao ty zay vao tokony hena zany zay ny anankiray ny vidy solika koa sy anao fosiny tena ahenako fa io arakaraky ny vidin'ny baril amin'ny iresapirenena zany io raha ohatra ka miena koa agny zay miena zany ny baril agny de izay koa afandray zay fa ny tena olagna asika sy manana raffinerie mila mifantoka tsara ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao ho iatrany ny nambarany ity fifidianana izay ho atao ny 7 ny volana Mey ity mantsy no isan'ny sehatra goavana ahafahana mametraka ny arofanina sy ametrana ny fampandrosoana ny Madagasikara fa mba tsy ho kabary ambony vavahady ankoatran'io de miantso fitoniana ho an'ny rehetra ihany koa ny tenany manoloana izao fifidianana izao eo amin'ny vaovaony fianam-piarahamonina dia anisan'ny mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto amintsika ny firongatry ny fiparitahan'ny rongony na ny zava-mahadomelona izany misy ny mivarotra dia misy ny mpanjifa tamin'ny farany herinandro teo ary dia vehivavy anankiroa no tratran'ny polisy mivarotra rongony eny Ambohimanarina eny no misy an'izy ireo ary eny ihany koa no fakan'izy reto ny rongony izay amidiny any amin'izay mpanjifa an'izany Jessica Miray no mitatitra an'io vaovao io amintsika ny any rongatra mihitsy tato ato izay ny resaka zava-mahadomelona na io fifohana na fivarotana efa miandamiambavy ihany koa amin'izao ny fivarotana azy ary efa betsaka no manao azy ho antom-pivelomana ny farany herinandro teo izao dia vehivavy roa ny voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny PPA Ilanvato ny alahady 9 ny volana Aprily 2024 teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny no ny fivarotana zava-mahadomelona nanomboka ny zoma fa 9 ny volana Aprily no naharay vaovao avy amina olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin'ny PPA Ilanvato mikasika ny fisina vehivavy mivarotra rongony mipetraka eny amin'ny faritra Akazomangeny tratra ny velam-pandriky ny polisy teny akaiky ny Galaxy Andraharo ny vehivavy iray ka noresposiny teo am-pivarotana rongony ny alahady 9 ny volana Aprily izy indray avy eo no nanoro ny vehivavy namany iray nahazony izany zava-mahadomelona izany ity farany dia nosamborina teny Tsaramasay Akazomanga ny andro ihany mbola nahatrarana finosana rongony lehibe milanja 300 grama sy rongony 9 finosana kely ihany koa tany amin'izy ireo nandritra ny fisavana fantatra fa eny amin'ny faritra Ambohimanarina iny ihany no akany ireto rongony ireto vidiny 9 ariary ny lasaka kely iray ary amidiny amin'ny atsinjarany izany avy eo natolotra ny fampanoavana androany moa izy roavavy ireto fa ho an'ny antsiarana kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity eo amin'ny tsy fandriampahalemana hatrany dia dalo misa 3 nandray anjara tamin'ny alatromby maro tany amin'ny faritra anankiray tany antsiranana tany tao amin'ny faritry Manongalaza
no tratran'ny polisy izany tao amin'ny boriboritany faharoa tao manonga laza tamin'ny alakamisy 20 aprily teo zany sy ny sabotsy 20 aprily 2024 niarana sakaiky tamin'ny andro masopokin'olona ny polisy teo amin'ny fikarohana an'ireto olon-dratsy ireto nahitambokan'izany fiarah-miasa zany ka voasambotra araka ny nambara teo ireo olon-dratsy natao mifamitorana teo anivon'ny komisaria ny boriboritany faharoa ny manonga laza ka tamin'izany no nilazany ny toerana misy andreo namany rola hafa izany ny sabotsy 20 aprily kosa no nataony sarika ampandrina an'ireo jiolahy roa hafa ireo ka dia tratra tao an-tranony rehefa nozavaina ihany koa ny trano dia nahitana karazana antsobe maro sy jabora mandry natao tanaty sobika lehibe ary tady famatoran'omby ihany koa ireo fitaovana ireo moa dia fitondran'izy telo lahy manao ny asa ratsiny rehefa natolotra ny fitsarana izy ireo dia nahiditra amponja vonjy maika mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. Izay ny momba n'iny fa ho an'ny eto andrenivohitra indray fiainana andavanandro ihany koa nefa misy ifandraisany amin'ny resaka fahasalamana dia hita taratra tato anatin'ny volana vitsivitsy izay fa mihamaro ny alika mirenireny etsy sy aroa fantatra nefa fa anisany miteradoza ny fahamarony ny alika mirenireny satria izy ireny ny akamarony ihany koa dia tsy vita vaksiny ary dia mora misy manoloana an'izany ny aretina toy ny aromotana. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao amintsika. Tato anatin'ny volana vitsivitsy izay mihamrongatra ny amboa mirenireny eny an-dalambe jiaby eny sady mandoto tanàna izy ireny no atahorana amin'ny medisiny ny aromotana. Ankoatra izay, betsaka ihany koa ny fandroaka matimaty foana vao hitsaky ny fiara ary mantsina eny an-dalambe eny. Misy manarany anaty dabapako na any anaty rano ny fatin'izy ireny matetika ka mandoto ny rivotra iainana no sady ahiagna hiteraka valana aretina hafa rehefa motraka. Raha ny fantatra, isan-taona dia tokony hisy ny hetsika famonoana alika faobe, saingy tamin'ity taona ity tsy mbola nisy izany hatreto. Tsy ahivina fa atahorana indrindra hamindra ny aretina aromotana ireny fandroaka mirenireny tsy misy tompony ireny. Satria sady tsy vita vaksiny no tsy ampy fikarakarana ara-tsakafo sy ara-pahadiovana. Ny aromotana izay mamindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny fandroaka ka mitarika amin'ny fahafatesana mihitsy raha tsy voatsabo amin'ny fotoagna fohy. Dia iny fanadihadiana no entin'ny Lorette Berton iny ihany koa no mamarana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.